Faly indray ny tena koa miaraba antsika rehetra manaraka ny fandarana iraha-miasa. Fandarana izay iarahantsika manao ho fampandrosoana ny mpiara-monina. Ny fandarantsika androany dia laharana fahadimampolo. Laharana fahadimampolo iresantsika ny dingana fahatelo amin'ny fitadiavana vatsim-pianarana raha toa ka maniry hianatra aty Etazonia ianao. Ny fandarana ny dingana voalohany moa izany noresahana tamin'izay dia hoe fantara aloha ny asa tiana atao. Dingana faharoa rehefa fantatra ny asa tiana atao dia mifanaraka amin'izay ny lalam-piofanana tianao nianarana miankina amin'ny asa tiana atao. Izao indray izany dingana fahatelo dia ny fitadiavana amin'izay ilay anjery manontolo izay efa natombontsika ihany io tamin'ny dingana faharoa tamin'ny fandarana farany izay nenointsika iny, izay nanomezako anareo izany ny tranokala fomba fitadiavana vatsim-pianarana raha hianatra aty Etazonia. Izy moa izany raha nanaraka tsara isika dia nisandrahaka ilay fandarana natao satria tsy mijanona eto Etazonia irery ihany fa nomeko tranokala ianareo ahafahanareo mitady, nomeko adresina tranokala izany ahafahanareo mitady amin'ny vatsim-pianarana any amin'izay firenena tianareo hianarana. Amin'izay moa izany no nanehoako anareo ny tranokala mampiasa ny fiteny anglisy izay milamina tsara ny fomba fitadiavana azy satria tsotra be. Bachelors ho an'ireo izay te haka licence, maîtrise, masters ho an'izay te haka maîtrise ary PhD ho an'ireo izay PhD ho an'ireo izay te hanao doctorat. Ny fandarana farany nataontsika moa raha nomezana antsika adresina tranokala izay miteny mampiasa ny fiteny farantsay izay ahitana toromarika momba ireo firenena maro samihafa izay mampiasa ny fiteny frantsay na koa tsy mampiasa ny fiteny frantsay fa ny toromarika amin'ny tranokala dia amin'ny fiteny frantsay. Io moa izany ny hitako hoe olana maro no manolotra aty amiko aty mangataka fanampiana ary mitaraina fa tsy havanana amin'ilay teny anglisy nefa ny zavatra resahako sy ny tolotra omeko sy ny tolotra arosoko eto izany dia mampiasa ny fiteny frantsay, fiteny anglisy avokoa. Ny fandarantsika moa zavatra mivoatra, tsy voatery vaovao androany daholo izay olona an'izay be dia be no manoratra eto. Resaka eo ilay resaka tsy fahazahoana an'ilay teny anglisy, eo ny tsy fahafantarana an'ilay teny anglisy nefa maniry te hianatra, fa dia ny aina no ka ateza, izay no azoko ilazana azy satria ny mahatonga amin'ny teny an'izay tsy vitandray andro avokoa ty zavatra rehetrarehetra ity fa asesitsika ilay izy dia arakaraka ny fandrosoana eo izany no ahitantsika ny fomba ampivoarana hanampiana anareo arak'izay fanontaniana apetrakareo fa tsy voavalindray andro daholo akory ny fanontaniana rehetra izay tonga aty amiko. Ny dingana fahatelo izany no resantsika dia fantatra izany izao ny lalam-piofanana, fantatrao ny asa, fantatrao ny lalam-piofanana dia nijery nitady an'ilay anjery manontolo isika efa natomboka izay omaly fa ny dingana fahatelo izany izao dia hoe fantatra ny lalam-piofanana dia mijery ilay anjery manontolo. Fandray mantsy ireo faharoa sy fahatelo ireo dia fampiankina ilay izy eo amin'ny fanaovana dingana moa ilay izy no tanisaina. Ho resantsika androany izany dia ny fomba hitadiavana indray anjery manontolo mitovy amin'ilay fandarana faharoa ihany ilay izy dingana faharoa fa metatra kokoa satria avy hatrany dia ampifandraisiko ny dingana fahaefatra izay mbola ho resantsika amin'ny fandarana manaraka. Fa ny dingana fahatelo averiko sao dia verina ireo inona ary izany dingadingana lazain'ilay rangahy ity izany, sao dia lasa dingadingana any an-tanàna indray izy tika hoe aiza dia tsy any an-dingadingana no mipetraka. Fa ilay resaka eto izany dia ilay dingana fahatelo fantatrao amin'izay izany izao ilay lalam-piofanana dia mitady anjery manontolo isika. Ilay anjery manontolo efa natorantsika ny tranokala hitadiavana azy fa atambatra avy hatrany amin'ny dingana fahaefatra ilay izy dia hoe misy ve tranokala raha te hianatra aty Etazonia izany ianao, misy ve tranokala ahafahantsika tonga dia mitady avy hatrany mitady ilay anjery manontolo no miaraka amin'izay koa isika mitady ihany koa ny vatsim-pianarana. Misy ve izay tranokala izay? Izay tranokala izay izany dia misy izany izay tranokala izay dia izay izany no resantsika androany. Izay no resantsika androany izay tranokala sady ahitanao izany ilay vatsim-pianarana izany ilay izy ny lalam-piofanana tianao ahitanao an'ilay lalam-piofanana izany izay tianao arahana no tonga dia atolony eo ihany koa, tonga dia atolony eo avy hatrany koa izany ilay vatsim-pianarana misy ao amin'io anjery manontolo io. Eto izany tiako hamafisina tsara fa ho antsika rehetra izany izay te hianatra aty Etazonia dia mazava ho azy fa mila haintsika izany, mila voafentsika ny teny anglisy.
dia ireo ilay anjerimanontolo ireo zany dia mitaky ny fahafehezana ny teny anglisy. Raha ohatra zany ianao ka tsy mahafehy teny anglisy ny zavatra mitranga dia asainy hianatra miverina mianatra teny anglisy zany ianao na io zany le antsoin'zareo ESL zay indray zany no asainy ianaranao zany asainy manao an'ilay hoe ESL zany ianao ESL dia feninao zany ny takina amin'le ESL zay zany ianao vao miditra avelany amin'izay manaraka ny lalam-piofanana zay nangatahanao. Ka eto zany mahasarotra nyity resaka fitadiavana vatsim-pianarana aty Etazonia ity. Ho antsika zany dia ilaina satria ny fanomezana vatsim-pianarana dia mifaninana amin'ilay resaka TOEFL ilay olona. Io le TOEFL io zany TOEFL dia fananaovantsika fandaharana manokana. Jerenareo ny fandaharana laharana 720 fandaharana laharana 720 ataontsika tamin'ny fahaenina ambin'ny folon'ny volana septambra tamin'ity taona ity zany fandaharana 720 nataontsika tamin'ny fahaenina ambin'ny folon'ny volana septambra. Ao zany no miresaka an'io resaka TOEFL io. Misy roy be dia be no meko anareo toerana ahafahanareo manomana an'ilay fanadinana TOEFL ary misy toromarika maro momba an'izany ary ireo fanomananareo dia fanomanana maimaimpoana fa kosa mila manana fahafahana miditra amin'ny internet ianareo satria tolotra amin'ny internet avokoa zany ireo fanofanana ireo. Fandaharana 720 ilay izy. Eto zany dia aza kivy raha ohatra ny anglais-ko ve tena ratsy be na za tsy mahay anglisy mihitsy dia ahoana mba misy fanantenana ho avy ny hianatra any Etazonia. Ny ahy zany ny azoko ambara dia zao misy foana ny fanantenana raha ohatra ka mbola velon'aina. Ka mitady ny fomba rehetra ianareo azo asiana foana io fanantenana io. Za koa ny tsy nahay teny anglisy zany koa teraka tany Madagasikara teraka tonga dia teny gasy be mihitsy dada neny zay nahoana nareo zay zany ny resaka fa tsisy teny anglisy fa azo ianarana zany izy io. Misy moa manontany ahoana no ianarako teny anglisy be dia be ny fomba fa ny hitako tsy ambaratelo dia ny fampiarana azy, ny fitenenana azy, ny fampiarana azy, ny famakiana, ny fanoratana zay daholo anisan'ny manampy anao zany. Ka jereo fandaharana 720 tamin'ny fahaenina ambin'ny folon'ny volana septambra miresaka tsara an'io fomba fanomanana an'io TOEFL io. Lazaiko aty am-piandohana ilay izy satria ho hitanareo amin'izay tranokala hijerenareo vatsim-pianarana mandeha aty Etazonia izay zany dia lazainy eo foana ny resaka TOEFL. Any aoriana isika izay tsy fantatro hoe roviana, any aoriana isika no hiresaka hoe aiza avy ny anjerimanontolo mitaky TOEFL izy fa raha ohatra ianao zany tsy manana TOEFL ilay naoty ilaina amin'ny TOEFL dia raisiny ihany. Misy ireo anjerimanontolo ireo fa tsy ataontsika amin'ity resaka androany ity aloha zany izay. Zao ary dia toizantsika ny fanazavana hiverina amin'ilay dingana fahatelo amin'izay zany isika. Ilay dingana fahatelo zany ho iateo no iresahantsika hoe aiza no ahitako an'ilay anjerimanontolo dia aiza ihany koa no misy ilay vatsim-pianarana. Mifanaraka amin'izay anjerimanontolo sy ilay lalam-piofanana tiako atao izay. Ny paikady atoroko izao zany dia efa naverimberiko hatrany nanomboka tamin'ity resaka fianarana aty Etazonia ity. Betsaka ny paikady fitadiavana vatsim-pianarana fa ity le resahako izao ity manaraka antsika amin'ity paikady hafa. Ity resahako izao ity dia hoe manana tranokala ianao fantatrao ny adresin'ilay fantatrao ilay anjerimanontolo tianao ianarana, tadiavinao ao amin'io anjerimanontolo ianarana io, tadiavinao amin'ilay anjerimanontolo ianaranao io zany raha ny lalam-piofanana tianao atao. Dia rehefa tafiditra amin'ilay lalam-piofanana tianao atao ianao dia ao ianao mijery hoe manome vatsim-pianarana ve izy io zany ny antsoin'zareo hoe scholarship na hoe fellowship dia manome an'izay ve zany zareo na hoe assistantship, scholarship, fellowship, assistantship. Dia rehefa hitanao hoe manome an'izay izy dia manoratra mivan-tanàna ianao hoe za dia te hangataka an'io vatsim-pianarana io. Raha tsy misy na tsisy indray dia manoratra foana koa ianao manontany hoe misy vatsim-pianarana ve ao aminareo satria tsy voatery hiseho eo zany ny vatsim-pianarana izay atolony, tsy voatery hiseho eo ilay vatsim-pianarana atolony. Ka izay ilay paikady anankiray atoroko izao. Jerena mivantana any amin'ilay anjerimanontolo, hitanao ilay anjerimanontolo, jerena ny lalam-piofanana, hitanao ny lalam-piofanana, jerena raha misy vatsim-pianarana ao aminy.
Zay zany ny fandehana, fa tsisy anontaniana, na misy moa na tsy anontaniana dia anontaniana izy, na misy na tsisy azafady dia anontaniana izy, dia izy zany no asiana miteny amintsika ny fepetra azahoana azy. Ity paikady anankiray ataoko ity indray zany de miova kely amin'izay. Omeko tranokala anankiray ianareo, tranokala anankiray, ity le adresy. Raisoarin'ny penina sy izay taratasy anoratana azy. Ity ary lay adresy. Io moa zany misy namana efa mpiara-miasa zany efa niresaka fa hiara-hiasa amiko zay isaorako be dia be, maromaro nareo nanoratra taty. Za fotsiny mbola tsy nanana fotoana namalina lay hafatra nalefanareo fa ho ataoko izay amin'ity faran'ity herinandro ity de atoroko anareo zany fomba fiasantsika ahafahantsika zany mirakitra an-tsoratra ilay fandaharana mba ho hitan'ny rehetrarehetra fa de mankasitraka anareo zay namaly fa ho valiako lay emailaka nalefanareo na lay havatra miafina nalefako anareo fa mbola somary enjakenjana ihany le raharaha tatoato tena ity le ara-pako teny hoe tsy mandry andro aman'alina ty be dia be ny ady tsy andraikitra de tsy afaka namaly avy hatrany fa ho ataontsika zany zay zavatra zay fa ho valiako nareo amin'ity faran'ity herinandro ity zany. Raisoary naoty amin'izay lay adresy Fandin US Study teboka org, Fandin US Study teboka org. Dia hotononiko F ohatrany hoe fanafody, U ohatrany hoe union, N ohatrany hoe nona Nancy, D io zany D io zany dia ataontsika hoe dada, I mitovy amin'le hoe ity, N mitovy amin'le hoe nona, G mitovy amin'ny hoe gaga, U mety gaga nareo hoe ary mihitsy mba mampiasa an'le fampiasanay any amin'ny skoto ako mba ovana kely indray mba ovana kely. U zany io moa zany union izy amin'ny teny farantsay fa tsisy an'io zany amin'ny teny gasy. S de mbola miverina S ohatrany sary, S ohatrany sary, roa zany le S, T ohatrany hoe tany, U union ohatrany hoe union, D ohatrany hoe dada, Y moa zany Y de le farany hoe azy, le farany ary Y. Teboka OR, O zany hoe inona zany zao no ataontsika hoe ora, de ny R zany ataontsika hoe rano, G ohatrany hoe gaga. Fandin US Study, FUNDIUSSTUDY teboka ORG. Tsipika mandry HOME, home, de teboka ASP, HOME teboka ASP, ohatrany hoe Paoly, Andraso Paoly zany ohatrany hoe Paoly. Zay zany ny adresy. Ny ty adresy ty zany mahatsara n'ity adresy ty de zao rehefa manoloana an'io adresy io zany tsika eto Manararaotra nareo manaraka ny lalam-piofanana anglisy eny Ankatso. Nareo manaraka ny lalam-piofanana anglisy eny Ankatso nisy nametra-pantahina momba an'izy ity satria nanao famelabelarana tao tamin'ny volana Jolay dia mamaly an'le fanontanianareo zany. Tonga de efa manaraka zany nareo. Eto zany rehefa tonga amin'ny tranokala eo nareo de mahita soratra eo nareo misy mazava zany teny anglisy le izy de eo amin'ny ankavianareo misy an'ilay pejy maro samihafa soratra manga. De eo ampovoany de mahita ny sarintanin'ny États-Unis ianareo, eo ampovoany mahita ny sarintanin'ny États-Unis ianareo, eo ampovoany ianareo mahita ny sarintanin'ny États-Unis. De rehefa jerenareo zany ny sarintanin'ny États-Unis de ao avokoa zany lay fanjakana rehetra misy eto États-Unis. De fomba roa zany azo atao, azontsika tsindriana zany ny lay faritany lay fanjakana tsirairay. Rehefa tsindrianareo zany le fanjakana tsirairay de mamoaka anarana anjerimanontolo be dia be izy. Zay zany fomba itadiavana an'ilay anjerimanontolo. Zay le fomba itadiavana an'ilay anjerimanontolo raha ty États-Unis zany. Miditra amin'ilay tranokala ianao FUNDIUSSTUDY teboka ORG. De hitanao le sarintanin'ny États-Unis tsindrianao zany zay sary le faritany tianao andanina. Ohatra te handeha te Michigan ianao de tsindrianao zany hoe MI.
de tsindrinao de mivoaka daholo zany misy programa telo amby telopolo zany eto amin'ny fanjakan'ny États-Unis zay fanjakan'ny Michigan manome vatsim-pianarana ho an'ny mpianatra vahiny. Anjerimanontolo telo amby telopolo manome vatsim-pianarana ho an'ny mpianatra vahiny ka reo zany ilay lisitra hitantsika ato de izay anjerimanontolo tafiditra ao anatin'ity tahirim-pahalalana ity. Tsy voatery ny anjerimanontolo rehetra io zany fa zay tafiditra ato io moa zany tsy mandray anjara ao anatiny io. Zay zany fomba ray. Verenako le izy. Voaka zany le miditra mitranon-kala de misy saritany, tsindriana le saritany de hitanareo le fanjakana de tsindrianareo de mivoaka ny lisitry ny anjerimanontolo. Fa andeha indray tsika tsy hiditra am'zay, tsy zay indray no ataontsika fa hafa mihitsy ny fomba anaovantsika azy. Tsika zay manaraka any zao tsy mahita an'zany de mety sahiran-tsaina fa averimberiko le izy mba hazava. Fomba voalohany ho ampidirinareo amin'ny interneto lay adresy fundingstudy.org. Tsipika mandry HOME-ASP. Sokatra io misy saritanin'ny États-Unis tsindrinareo ny fanjakana tsirairay. Tonga de tsindrio fotsiny mangamanga ny lokon'izy io, tsindrio de mivoaka ny lisitry ny anjerimanontolo. Fomba faharoa, miditra ihany ianareo am'le adresy teo fundingstudy.org. Tsipika mandry HOME-ASP. Tonga eo ianareo de hitanareo misy ohatra program name. Eo ambonin'le saritanin'ny États-Unis io misy hoe program name, aza asiana ninina eo. De misy indray hoe sponsoring organization, aza asiana ninina eo. Program name tsisy ninona atao aminazy. Sponsoring organization tsisy ninina atao aminazy. Tsisy. Miditra am'zay nareo area of study. De ny dikan'le area of study eo lay lalam-piofanana tianareo atao. De tsindriantsika zany. Nisy nanoratra ty hoe religion de tady eo religion. Mandeha amin'ny milahatra araky ny alfabeta le izy. OPQR. Io religion tsipika mandry théologie, religion. De eo ambanin'le area of study indray misy hoe state location. Lay anaran'le fanjakana zany. De azonao atao eo indray le fanjakana na tianao na tsy tianao. Raha ohatra tianao de ataovy ohatra ataonao hoe Michigan na Hawaii na Idaho na Illinois mety foana. Na tsy fienoina io fa velay akany, velay akeo izy de mivoaka daholo zany ny rehetrarehetra zany lay state religion io zany lay le state location ny fanjakana rehetra zany. De eo ambany indray misy region de tsipika mandry country of origin. Region na hoe region zany de tsipika mandry country of origin. De io indray zany avy aiza ianao de io zany Afrika zany Afrika. De tsindriako zany zao Afrika zany. De mbola apetrany eo hoe sub-region de ny misy anao any Afrika de ataovy eo hoe Southern Africa satria zay zany misy a Madagasikara, Southern Africa. Rehefa tsindriako le Southern Africa tsy hita tao Madagasikara. De miala indray zany de hovaky hoe East Africa. Any amin'ny East Africa zany Madagasikara no napetrany. Averiko region tsipika mandry country of origin Africa. De sub-region ny ataonao indray miditra indray anao East Africa, EAST Africa, East Africa. De tsindrinao Madagasikara. De rehefa tsindrina am'zay zany Madagasikara de tsindrinao am'zay le hoe search. Mitady zany dikan'iny de tenenina zany le raha ty hoe mba tadiavo ao koa edy azafady lalam-piofanana religion na théologie de zava ty Madagasikara mba tadiavo aiza eto États-Unis misy an'zany. Tsy napetrako zany zao le fanjakana mba tadiavo aiza eto États-Unis misy vatsim-pianarana ho am'zany. De tsindriako le search. Io ene hoy maromaro izy akato. Hoy marina tiram-bavao isa. Tsy voaisa kony maro izy ty. Maro be.
religion. Ianao le nitady zany le anao religion iny na théologie iny mba jereo arao tian'le toromarito teo, misy be dia be izy akato. De io am'izay zany tsindrianao tsirairay, misy zany hoe Pacific Lutheran University. Mazava ho azy raha loterana zany ianao dia tena mety am'le tianao zany ity, ohatra zany zay. De misy koa ato katôlika raha katôlika koa ianao de io koa zany le izy, Sainte Catherine University. De izay ny fomba hitadiavantsika anazy. De tsindrianao indray iny roa iny, tsindriako zany zao le Pacific Lutheran, de lazainy ao ay tsy religion rery ka le izy fa be de be no omeny. De lazainy eto fa $26,000 zany $8,000 no omeny. Io dia mahantoka ny fianaranao zany io ao anatin'ny herintaona. De mankataka ianao de io no toy iny aiza indray ny taona manaraka. Iny arak'izay efa iresahanao am'lay anjerimanontolo. Zay zany le dingana arahana mampiasa an'lay hoe fandinina for US study. Io zany zay le hoe tranokala FUNDINGUSSSTUDY zay zany le andanantsika, zay ny idirantsika, zay ny androany aloha. Tsy atao be ny hany ity fa alay fohifohy satria le adresy iny zany sao de nanirianareo ary zavatra tsara ampiarina izy ity. Miditra aterineto ianareo dia na sokatra FUNDINGUSSTUDY. Dia iny zany no idiranareo de hoy aho teo misy le hoe tsipika mandry teboka ORG home, tsipika mandry home fanoratana azy HOME teboka ASP. Iny zany no idirana de tsindrianareo tsirairay zany lay hoe ina moa tianarany teo, lay saritany na fienoanareo lay banga, tsy apetraka le hoe programme name tsisy n'inona atao eo, tsy asiana n'inona sponsoring organisation, fa le hoe area of study no jerena de jereo ao zany zay lalam-piofanana tianao atao. De aveo state location raha te hifidy fanjakana anao de atao aveo, fa raha tsy te hifidy avy alay ihany iny. Fa le amin'le region ataovy hoe fidio le hoe Afrika, tsindrianareo fotsiny le io le fanondro midina io, de tsindrio Afrika, de rehefa mivoaka anareo avy manindry an'le Afrika ianareo de lazainy eo indray sub region ny Afrika. De rehefa tonga amin'ny sub region ny Afrika ianareo de mivoaka eo daholo lisitra rehetrarehetra ny anjerimanontolo tsindrianareo le search. Zay aloha zany ny androany toizantsika indray izy amin'ny fandarana manaraka, mbola iverenantsika io atao famerenana kely, fa mandritra an'ity faran'ny herinandro ity zany mandana ny amin'ny tranokala, midirany amin'ny cyber azafady, de ataovy le izy. Dia mandefasa am'izay hoe nandramanay fa misy tsy mety na misy tsy hay, alefaso. Zay mamora azy mba ahafantarantsika hoe misy manaraka any fa misy sahirana izy na tsy hitan'izay atao. Fa be dia be zany ny vatsim-pianarana omena avy amin'ireo karazana université ireo fa io zany toerana sady ahitanao ny vatsin'ny anjerimanontolo no misy lalam-piofanana lisitry ny vatsim-pianarana. Zay zany fandarantsika androany fa dia mirary ny soa rehetra ho antsika zay manaraka ny fandarana ary mirary faran'ny herinandro mahafinaritra ho antsika rehetra. Misaotra sy mankatelina antsika zay avy ato amin'ny Hetsika Asa ho an'i Madagasikara, indrindrandrindra ny tenako zay nanolotra ny fandarana Dr Luc Raveloharimisy, isaorana ny radio, ny AZ radio télévision isaorana hatrany ary ny teknisianina mampita ny feo any amintsika. Samy tahin'Andriamanitra daholo mirary soa tompoko.